Anao ihany no marina. Saya di sini lahirnya ni saiko no isi. Sini fahazaku, sini eriku. Niasa sini kijana kini nawa minaye. Urusuna fola na isiseja sindajai. Sate ufuna nini fanai nanuwana. Nanurulala na bitungu Haleluya. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany dia fifaliana lehibe no iarabako antsika rehetrarehetra indray rehefa namalala ato anatin'ity fotoam-bavaka androany ity izay iarahantsika amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio miaraka aminao eto foana isaky ny sabata tahaka an'izao dia faly be mihitsy indray manona ny fiadalan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Izay zany zatorana misy anao androany dia faly izay tafahoana aminao ao anatin'ny tokantrano na eny an-dalana na aiza misy anao amin'ity androany ity dia ny fanatrehan'Andriamanitra koa dia tahaka an'izany ihany koa afaka mamangy any anatin'ny toerana rehetra izay misy anao, mamangy any anatin'ny fonao mikasika ny fiainanao manontolo
sy izay rehetra mombanao amin'ity androany ity. Da rehefa afaka indray tsika tonga eto androany ary natao zany iry zany nanomboana ny fotoana mba ahafahantsika misaotra an'Andriamanitra ara-mahatsiaro fa feno enitaon'androany tokoa ny avana malala ny fandalan'andramoka izao. Halleloia. Anareo izay efa niaraka taminay teto foana nandritra izay enitaona izay dia faly koa izay miarahaba anareo ary faly izay miaraka aminareo na tratra ny enitaona. Misy niaraka taminay tao anatin'ny 2 taona, 3 taona, 4 taona, ny tapa-taona dia faly be izay niaraka taminareo tao anatin'izay 3 taona izay ary mbola maniry koa raha maniry mbola hiaraka aminareo indray amakivaky an'ity taona 2024 ity ary tonga eto indray ny amin'ny herintaona tahaka an'izao na mbola tsy tonga Jesosy dia mbola hifampiarahaba eto indray tsika. Halleloia. Misy tanjona foana dia ny taona no miova sy mivadika, ny taona no mandroso fa ny ara-panahintsika ihany koa dia mandroso miaraka amin'ny taona ny avana malala. Ny nofontsika rehefa mandroso ny taonantsika dia misimba ty nofontsika ty, miapotika ty nofontsika ty rehefa mandroso ny taona. Tsy maintsy miantso tsika na tsara tarehy be taky ny ahoana na tsara bika be taky ny nino fa rehefa mitombo ny taona dia tsy maintsy mirava ihany io, mipotika io, misimba io, miratsy io. Fa hoy Paoly apôstôly manao hoe avoazina isanandro kosa hoy izy ny endrika ianatiny na dia mialevona aza ny endrika ivelany, satria ny havana malala dia efa voasoratra fa ny endritsika ivelany dia tsy maintsy ialevona ary tsy maintsy ho rava. Misy fiafarana isika, misy farantsika rehetrarehetra reto. Anisany vidéo nalaza be tamin'ity herinandro ity, vidéo ana lehilahy anankiray tao anatina fety, tao anatina fampakaram-bady no nanao fety teo amin'ny fahalinan'ny olona teo izy no nitsitra tampoka ny enjery. Ny olona mbola mieritreritra hoe mbola misangisangy izy io mienjery io dia memelo ny olona tamin'ny voalohany fa aveo fa tonga saina hoe arotra ny olona tsy misangy intsony izy zany ry havana malala. Misy fetra amintsika rehetrarehetra eto amin'ity tany ity fa ny mahatonga antsika mbola manavao isanandro ny endritsika anatiny dia satria ry havana tsy tiantsika ho voafetra ny tahaka ny nofontsika ny ao anatintsika. Ny fanahintsika dia tsy misy fetra fa io tsy maintsy ho velona mandrakizay ary izany no mahatonga antsika manavao ny ao anatintsika mandrakariva. Ka na dia enitaona izay ny lasa kely dia kely izany enitaona izany, kely izany ry havana fa nefa koa mahita ny zavatra izay rehetra mitranga sy ny lalana rehetra ny lalomana dia mahita ihany hoe betsaka ihany koa izany. Fa na kely na betsaka dia izao ny lasa efa ny valina fa no avy no tsy maintsy mpanjinitsika tsirairay avy. Anahoana indray amin'ity taona ity? Na nahoana ianao tamin'ny taona lasa? Anahoana ianao amin'ity taona ity? Tsy haintsika amin'ny fifadikanana ity taona ity ary za mino somatoky. Alleluia. Mino somatoky fa ianareo rehetra izay tonga eto androany manatrika izao fifadikanana izao mpanaraka ny fandalana andramoka izao izay arabaina manokana dia tsisy oraraka tany, tsisy olo-liemotra, tsisy iverin-dalana fa mbola androso hatrany amin'ny herintaona tahaka an'izao. Misaotra anareo, mankasitraka anareo be dia be mihitsy amin'ny filalian-tsoa sy ny fiarabana ny fandalana andramoka izao. Jesosy ny hamaly fity antsika rehetrarehetra samy miara-mahatsara an'izany tsika androany ary fifaliana ho anay ny mizara aminareo ny hafaliana ihany koa ao anatin'izany. Hivavaka rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia tsika rehetra hivavaka amin'ity androany ity hoe Jesosy raha naharitra enitaona ny akiradio ny andramoka izao ity fandalana ity. Jesosy malalo za ataovy maharitra 500 taona 100 taona raha mbola tsy tonga any amin'ny raha hoan'ny lanitra ianao. Enoka ry havana dia niara nandeha tamin'Andriamanitra nandritra ny 300 taona niaraka tamin'Andriamanitra Enoka. Ary tahaka nitako eto mihitsy saky ny mivalina ny taona anankiray dia ozy Enoka hoe mbola handroso indray Andriamanitra hiara-ndeha aminao
nandritry ny 300 taona Enoka nanavao ny fanoloran-tenany foana teo anatrehan'Andriamanitra. Niteny tamin'Andriamanitra foana izy hoe Jehova mbola handendray aho, mbola handrosondray ahako. Tonga ny taona manaraka io Enoka sy Andriamanitra fa mbola miaraka. Ry havana malala, hozy izy Andriamanitra hoe tsapako hitako ankehitriny, haleloia, fa tena tia ianao ry Enoka. Noho izany, haleloia, alaiko ianao hiaraka amiko amin'izay, ampy izay nanaovanao fanoloran-tena teto an-tany hozy izy Andriamanitra, fa andao amin'izay ianao hiaraka amiko mandrakizay. Any ianao tsy mila manolo-tena tsony, tsy mila manavoavoady tsony hoe Andriamanitra avoziko indray voadiko tao anatrehanao dia hanolo-tena ho anao indray efa tsy izany tsony, fa efa eo anilan'Andriamanitra mandrakizay. Misaotra anao izay Jesosy. Jesosy hoe miteranao izay ny amin'ny nitehirizanao anay tsiray avy tamin'ny taona lasy ny Jehovahandriamanitra. Misaotra anao izay Jehovah ny amin'ity fotoanandroany ity, nahatratrara ny ankira-deo ilay ny fandarana andramoka izao an'izao fahaenina taon'izao Jehovahandriamanitra. Tsapanay mihitsy androany Jesosy fa tsy herinay natanjakay Jesosy. Tena tsapanay mihitsy androany fa ianao no nitantananay. Ianao ange Andriamanitra niaraka taminay tao anatin'izay enina taona izay Jesosy. Nahita ny zavatra rehetra nivakivakintsika teny ianao. Nahita ny lalana rehetra nalehantsika teny ianao Jesosy. Nisy nandalo onjan-drano, nisy nandalo afo mamay. Nisy ihany koa ny nandalo masoandro miposaka. Nisy ny tao anaty ranon'olam-batra fatra. Hitanao daholo reny. Ny rahantsika nandeha reny Jesosy malalo. Ny rahantsika namindra izay enina taona izay Andriamanitra. Isaorana ny anaranao Jesosy nitehirizanao anay. Misaotra anao izay fa mbola velonay n'izao fandarana izao. Mbola velonay ihany koa izahay izay nampendreketinao an'izany fandarana izany Jesosy. Ary indrindra misaotra anao fa tsy navelanao irery teto foana izay, fa nomenao andreto mpiara-miazakazaka reto. Nomenao andreto mpiara-miasa kaiky Jesosy. Nomenao ny mpanaraka fandaharana Jehova nahatsapanay mihitsy Andriamanitra. Fa tena nomenao ankohonana izay Andriamanitra. Misaotra anao izahay. Tsy mba olona lavitra anay izy ireo fa tena ankohonanay. Raha vavinay sy anadanay, miara-mitondra aminay ny mavesatra, miara-miazakazaka aminay, mifampizara aminay ny asanao, samy tery amin'ny fanomponanao Jehova Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy. Anao ny voninahitra Jesosy malalo. Androany Andriamanitra, tonga eto indray izay amin'ity androany ity. Mbola tonga eto indray Jesosy, manao an'izao fandarana live izao Jesosy malalo. Mbola tonga eto indray izay manao ny asanao. Tsy terena, tsy avozonana. Jesosy tsy filan-javatra Jehovahandriamanitra, fa fitiavana anao no tongavana eto. Tahaka ny nanombohanay tamin'ny voalohany ihany, no mbola hanohizanay ny taona rehetra Jesosy. Teny fitiavanao no manery anay ho tonga eto androany. Hitady ny tavanao, hanao ny asanao, hanompo aminao Jehovahandriamanitra. Isaoranay ny tananao, ny azonanay nandritran'izay taona izay Jesosy. Ny azonay atao androany teny manamafy eto anatrihanao. Ny fanoloran-tenanay Andriamanitra. Mbola hanompo anao izay Jesosy. Mbola mijoro izay androany. Omenao vatana salama saina tomady. Omenao feo mbola afaka misandratra. Omenao tanana mbola afaka mihetsika, tongotra afaka mamindra Jehovahandriamanitra, maso mbola afaka mijery sofina mandray Jesosy. Izany rehetra izany androano atambatra etonga eto. Entina hitenenana eto anatrihanao Jehova. Fa mbola anao izay. Mbola hanompo anao izay. Mbola hotianao izay Jesosy. Misaotra anao izay Andriamanitra. Voninahitra ho anao rery ihany Jesosy. Aoka ny fanahinao hiasa, aoka ny fanahinao ameno eto androany. Misaotra Jehova Muanamulaku Jesu ni tenaku siniamiku kati sisaiti fujuana malai sure ufidera kwana nalivulana ya
Zanguti bananalaku nefa into de mulume kure nitena kuano pukana situ sana inuti kumena baurasina nani tumani usajaju ewatanana tisanya inuti kumena baurasina tumani mangingina ewatashana Itlatolo choko ni fewoku ni faisaku shijo talentaku fana wireno numenawa marai sure ofidela kwana itlatolo choko ni fewoku ni faisaku shijo talentaku fana wireno numenawa marai sure ofidela kwana sana mena baurasina nani tuma sajaju ewantanana sana inuti kumena baurasina nani tumani mangingina ewatashana nani tumani usajaju ewantanana nani tumani mangingina ewatashana ewantanana ewatashana ewantanana ewatashana ewantanana ewatashana ewantanana. Amen, Jesus. Inona tokoa moa Jesosy ny tsy mifampizaranay taminao tao anatin'izay fotoana izay Andriamanitra. Misy fotoana ny havana malala tsy ny zavatra rehetra no hifampizarana amin'ny olona, fa Jesosy tena hizarana ny zavatra rehetra. Misy fotoana anatin'ny vady aza tsy hizarana ny zavatra rehetra, fa Jesosy ry havana tena nafahana ny zara, nafahantsika tena nanome ny zavatra rehetra ry havana malala, ary tena tsapy izany. Fantatranao tamin'iny taona iny afaka miteny venao hoe raha tsy nisy an'Andriamanitra ny fiainanao dia mety tafitanao ve iny taona iny? Eny e, ekeko mety tafitanao ihany iny, fa tafitanao tamin'ny fomba manahoana?
betsaka ny olona nahatafita ny taona iny fa tsy afaka hiteny hoe sambatra daholo ny olona rehetra rehefa namalala. Za manokana tena teteny aho hoe Jesosy raha tsy teo ianao tsy fantatra hoe tahaka ny ahoana ny fiainako androany. Tsy fantatro rehefa namalala inona ny zavatra ny ainako androany ary siko eritreretina akory azy zany. Siko saitsainina akory ny toerana misy ahy amin'izao fotoan'izao hoe mety taiza fa mahafinaritra na ny hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainako. Tiako ny ataon'Andriamanitra amiko ary mahafinaritra miaraka amin'ny Andriamanitra. Reko mihitsy hoe misy zavatra indraindray tsy vitako, tena tsy vitako, betsaka ny zavatra tsy vitako fa ny Andriamanitra tena manao ny zavatra rehetra. Miasa ny amin'ny tontolo tsy hitan'ny maso any, mandahatra ny fiainako, mandahatra ny lalako, mandahatra ny toerana misy ahy. Haleluya. Ary tena tsapanao hoe Jesosy aho, misaotra anao aho fa tena ilaiko ianao, tena ilaiko ianao Andriamanitra. Androany mba afaka hiteny venao izaho koa Jesosy aho, tena mila anao aho. Afaka mba hiteny venao androany Jesosy aho, zavatra rehetra eo amin'ny fiainako ianao mila anao aho Jesosy. Tsy ny olona rehetra no miteny an'izany, tsy ny olona rehetra no mila an'Andriamanitra fa ianao androany afaka miteny venao izaho Jesosy mbola mila anao. Amin'ity taona 2024 ity Jesosy mbola mila anao indray mampionona, mbola mila anao indray Kodenela, mbola mila anao indray Mariso, mbola mila anao Jesosy ny fiainako. Ny taona nge havana afaka tratra, afaka faly nge tsika ny havana nahatratra ny taona fa afaka matahotra koa tsika hoe anahoana indray no eto, inona ny zavatra hitranga fa teneno hoe mbola mila anao tojo Jesosy. Mbola mila anao ny groupe izay maharesy, mbola mila anao ny andramoka izao, mbola mila anao Jesosy ny fandarana vavaka fiamenana, mbola mila anao Andriamanitra izay rehetrarehetra izay tonga eto androany. Haleluya. Tsika hiteny eo anaty an'Andriamanitra hoe mila anao aho Jesosy. Haleluya. Manakina anao izay Jesosy, mbola mila anao iaina Jesosy aho. Amini
mbola vonina ve ianao hiara-ndeha amin'Andriamanitra indray amin'ity taona ity. Manana tanjontsika ravana malala eo amin'ny fiainana. Efa tonga ny taona vaovao ohatran'izao dia samy manana ny tanjony daholo ny olona. Dia samy miteny daholo hoe za amin'ity taona ity te hanao zavatra ohatr'izao aho. Ry havana malala. Za manokana rehefa tonga ny taona ohatran'izao dia mba manana tanjona ihany koa. Fa ny voalohany indrindra eo amin'ny fiainako ry havana dia izao foana ny teneniko hoe Jesosy ho any an-danitra. Mbola tsy tonga ianao tamin'ny 2023 mety ho tonga ianao amin'ity taona ity Jesosy. Fa mbola tsy miova ny tanjoko Andriamanitra. Mbola tsy miova ny tanjona lehibe indrindra tao anatiko teny ho any aminao Jesosy. Miamanala isan'andro ny fitiavako an'Andriamanitra izao tontolo izao ity. Miezaka manao ny fomba rehetra mihitsy izao tontolo izao. Manalavitra anahy an'Andriamanitra. Manala ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Fa ry havana, raha nandeha ve ny taona maro, raha misy olona mpivady mankalaza ny 520 taona ny vadiny dia tao anatin'io fotoana io nisy ady ny lalofana tao. Mety nisy taona tena niady mafy mihitsy. Mety nisy taona tena famotra talan'akanjo mihitsy tao anatin'ny tokantrano tao. Betsaka ny zavatra nilalovana tao. Fa ny zavatra mahafinaritra tonga ihany ilay 520 taona ny vadina tena naovana fety. Faly ny ankohonana nankalaza n'izany. Ry havana malala, ny zava-dehibe dia mbola mpivady ireo olona ireo. Mbola mpivady ara-dalàna, mbola mifankatia, miray trano, mifanala-tsaina. Na dia nisy aza ny zavatra maro teo anelanelana. Zany adino ireny rehefa tonga io fotoana io. Adino avokoa ny adiady ny fanaovana sy ny zavatra rehetra. Fa mpanjiny ny andro anankiray io itenenana hoe ititsika dia 520 taona ny vadiny, 50 taona ny vadiny. Aleluia. Ohatr'izany angentsika ao amin'Andriamanitra. Misy fotoana miovaova io fiainana io ry havana. Misy fotoana eo ny andro mahavarim-bariana fa tonga indray ny fotoana hiverenana. Ary matontsika miverina amin'Andriamanitra foana isa-tsabata dia satria ao anatin'ny herinandro ny devoly miezaka manapetipetina antsika. Fa ny zava-dehibe mbola miaraka amin'Andriamanitra ve ianao? Mbola milamina ve ny fifandraisanao sy Andriamanitra? Mbola milamina ve ny ara-panahinao? Fa raha mbola milamina ny ara-panahinao, ry havana malala, dia mbola tsy misy atahorana ny aminao. Tsy misy atahorana ny aminao. Ninona hitranga? Betsaka ny zavatra voalaza fa hitranga amin'ity taona ity. Fa tsy mampanino izany. Fa ny zava-dehibe androany, alamin'ny ny ara-panahinao ry havana malala. Atao fantatr'Andriamanitra foana fa tia azy ianao. Teneny foana fa tia azy ianao. Haleluia. Misaotra Jesosy. Totsika androany mahafitentsika anatrehan'Andriamanitra indray hoe za moa Jesosy mba manakolazaina inona fa tokana ihany ny teniko aho. Za tia anao Jesosy. Haleluia. Manako tenenitsika ry havana androany. Tokana ny teniko Jesosy, za tia anao. Haleluia. Nabituichana mandetsi miafina mina Fatachani Ramistana Mafatachano Sanfatano Sansanako Fatamantana Mafatachano Yatsipriano Itan Miss Yafnam Fatam Senser Muvanore Challenge. Hallelujah. Marati Jaikuno Lapto Chanamade Laten Pulutua Kata de Voisa no Seu Fatachano Marecha Anaiza Misiano
tia Sini abachani fadaku Ilaza puna mchaba kwalo Funani fichaba kuara Tukana mpenzo Karani peni Tiam namu Tukanani peni Kufisabu Tiam namu Trong nhau ana tiwa Stafisa kuna wase fakina demanja na wanato Asa vizina lala tena na wala kola wala Ene sesaso Ene mana tomu barita Chani mumbai Derecha Kana eza lisia Na eza lisi Adi Ni tamau Lekeno mchado kuna nitei kwa zidiyano Lekeno nifichaba ku Nasi akuwaza Nimitia Sidia uchani kaya kwe Sidia uchani faba Ilaza kuna mchado kwa nitei Nani fichaba kuwana Tukarani teni kyupita Tiam namu Tukanani teni kyupita Tiam namu Tukarani teni kyupita Tiam namu Tukanani teni kyupita Tiam namu Ianao androany miteny hoe tia an'Andriamanitra fa Andriamanitra tena tia anao ry havana. Ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ao dia tahaka antsika miaraka amin'ny zanantsika ihany. Misy ny betibety indraindray. Indraindray tsika tena sahan'Andriamanitra toetra. Indraindray tsika tena ahitsin'Andriamanitra amina karazany zavatra maro. Betesin'Andriamanitra tsika. Misy fotoantsika indraindray miteny mihitsy hoe Andriamanitra fa ino ty mahazo ahy. Fa tena ahoana loatra Jesosy. Fa reny rehetrarehetra reny mihitsy havana malala no mikolokolo ny fifankatiavana ao anatin'ny tokantrano. Tahaka ny ahoana ny fifankatiavana iray aman-dreny sy ny zanaka raha toka tsy misy fifampitenenana sy fifampibetesana, raha tsy misy fifanitsiny ao anatin'izany tokantrano izany. Azo antoka ry havana. Fa raha zanaka tsy ahitry ny iray aman-dreny izany, na ny mijanona ao an-trano ary tsy ataony. Na ny maneho fitiavana indray aman-dreny ary adininy satria variana ny ivelana any izy. Variana amin'ny zavatra maro eny amin'izao tontolo izao eny izy. Ny zavatra mahafinaritra ry havana malala. Andriamanitra rehefa mananatra antsika, misy fotoana Andriamanitra mamela antsika ho lavo. Indraindray tongosika mibolisatra dia ohatrany avelan'Andriamanitra aratritsika. Fa ny zavatra mahafinaritra mbola izy ihany no manasitrana ny fezintsika rehefa avy eo.
mbola izy ihany no mampangatsiatsika ny fotsika, mbola izy ihany no mitarika atsika ny hafanamanana, mbola izy ihany no manangana atsika. Navelan'ilay ray ny aloto aloha le zaza tany amin'ny lalany tany rehefa niara tao an-trano, navelan'ny osim-potaka, navelan'ny ninana hany kisoa, tena naloto tena ratsy, rovotra akanjo, tsy nisy ny raisina tsony. Fa rehefa tonga tao le zaza, Andriamanitra ihany. Le rainy ihany indray mbola nanome azy akanjo vaovao, nanadio azy, namerina azy tamin'ny toerany. Haleloia. Misy fotoantsika indraindray avelan'Andriamanitra mandalo fizahan-toetra. Hanandritra n'iny taona iny za mino, fa ianao izay tonga eto androany mety tsapanao mihitsy hoe eny Andriamanitra, misy fotoana tena lavo. Fa amin'ity taona ho avy ity, fotoana nanganan'Andriamanitra anao indray. Ahitsio ny lalanao, amboara ny lalanao, mba tsy ho voahitsy matetika ianao ka ho kivy ianao. Fa rehefa mandeha mahitsy ao anatrehan'Andriamanitra tsika rehefa namalana, Andriamanitra akory tsy adala ka hikapoka ny zanany foana. Fa Andriamanitra manara, Andriamanitra manangana, Andriamanitra maneho fitiavana antsika tsirairay ihany. Satria tiantsika ary tsy misy tiany overina dia iray azy, satria tianao Jesosy. Haleluia. Amen. Jesosy malana. Ataontsika izany izany Jesosy ampira ny lavo, mbola natsanganao azy. Amen. Mbola natsanganao azy Jesosy. Piranputra kapuko, mbola nanenao enao ihany eny nanarina Jesosy. Sisa afaka nanarina fa enao ihany no afaka mitsito azy. Enao ihany afaka mitazona ny tanao. Noho ny lahatra ny
Haleluya, amen Jesosy. Tsika rehetrarehetra reto efa very daholo tsika raha tsy nanangana antsika Andriamanitra rehefa namalala. Asoa ihany Jesosy fa mbola mifidy ny anangana antsika foana, amen. Soa ihany Jesosy fa mbola mifidy mandraky ty ny androany mbola tsy hafoy antsika. Ry havana malala, ohatry ny ahoana zany fiainantsika fon'Andriamanitra. Ho avy ny fotoana tena hafoy tokoa Andriamanitra. Amin'izany fotoana izany Andriamanitra, rehefa tonga Jesosy sy hakany azy, dia rehefa lasany azy, dia mahafoy an'izao tontolo izao ty Andriamanitra. Dia tsy azontsika tsy haino hoe taky ny ahoana zany Andriamanitra mahafoy an'izao tontolo izao ty amin'izany fotoana izany. Fa ho zava-doza ny tranga eto, hikorotana eto, fatony tiararana eto, tsy afaka miaina eto son'ny olona. Zany ny atao hoe mahafoy Andriamanitra ravana. Zao aloha Andriamanitra mbola tsy mahafoy. Zao Andriamanitra mbola manangana, mbola manarana antsika foana, mbola mametraka antsika eo amin'ny toerana tokony isy antsika na dia efa tsy tokony eo antsony aritsika. Misy fotoana kely avy namalala ao an-danitra ao mety efa voatsangana mihitsy ny trano tokony ho antsika na fitoerana tokony ho antsika, dia rava indray aloha satria tsika manaonao foana. Potika indray aloha satria tsika manaonao foana. Mivery-dalana ny olona, miady amin'Andriamanitra ny olona, dia potika indray aloha ny trano. Rehefa miverina ilay olona, miverina manangana indray Jesosy. Dia izany foana no mbola asan'i Jesosy ao an-danitra ao mandraky ty ny androany, ary tsy mbola mety reraka ny amin'izany izy. Araroto ny fotoana ry havana malala. Fa io fiezahantsika io fanompotsika io, haleluya, ahafahantsika manantena an'Andriamanitra na oviana na oviana. Aza kivy ianao manompo an'Andriamanitra. Tonga indray ty ny taona vaovao. Ozy izy ianao eto mbola tsy tonga ihany Jesosy, roviana ihany. Za ty efa reraka mandeha amin'ity lalana tery. Ry havana malala, andraso foana, fa tsy maintsy ho tonga io Jesosy io. Ary tsy maintsy omena aminao ny mendrika anao. Tsy maintsy omena antsika izay efa nampanantenana antsika ry havana. Maherezintsika rehetrarehetra. Tena tianao Jesosy, mihevitra ny momba anao Andriamanitra. Tena ataoko mihitsy tsiry ty atolotro anao androany hoe za Jesosy tena mino. Fa reo olona manompo anao reo olona mitady anao isan'andro reo, raha mbola nisy ny tsy nisy olona voninahitra ao mihitsy ka mbola miteny mihitsy hoe za hatramin'izay nanompoko an'Andriamanitra mbola tsy nahita mangirana teo amin'ny fiainako. Tononoko aminao amin'ity taona 2024 ty, aleluya. Raha mbola itoy hanompo an'Andriamanitra ianao, tsy maintsy mahita mangirana ianao eo amin'ny fiainanao. Tsy maintsy asian'Andriamanitra kolera amin'izay ny fiainanao. Fa manantenana Andriamanitra, aza miova ianao, haleluya. Fa tena tianao Jesosy. Ataontsika mihitsy zany androany, haleluya. Manana finoana, manana fanantenana, amen Jesosy. Afaka mifaly tsika amin'Andriamanitra satria manana fanantenana tsika.
trufaliufuna Anilako eo mandrakariva. anilako eo mandrakariva Petraka anatin'ny mipetraka foko ianao. tomoko Mitondra fanantenana. mitondra fanantenana izay avy aminao sy tsy aminaka Zany fanantenana zany no antony ifalitsika. Alleluia. Zany no antony ifaliko. Izany no antony ifaliako. Sy mahatonga anantena fonana. Fa ho avy ny maraina vaova. Isolomezina. Solomezina izay. Nataon'Andriamanitra mbola volananao fotsiny ho azy io ravana. Atsika mbola mino. Alleluia. Mino mino ao fahitana ny fanantenany re izay matoky anao mino ao faheviana mitondra fanesena vaovao manireo sy mbola miady anao izao irako izao kiwanireo zany azy anao mitady ketraka ao fampaherezako azy rery tomboko Amin'ny fanantenananao amin'ny fanantenana ino ao fahitana ny fanantenany re izay matoky anao ino ao faheviana mitondra fanesena vaovao manireo ino ao fahitana ny fanantenany re izay matoky anao mino ao faheviana mitondra fanesena vaovao manireo sy mbola miady anao sy mbola miady anao Alleluia. Amen Jesosy. Amen Jesosy zany izany ho andreto olona rehetrarehetra izay miandry anao Jesosy malala. Raha misy ny ady vaovao Andriamanitra amin'ity taona ity izay mbola tsy fantatray Andriamanitra hanahoana fa zay koa manantena Jesosy fa raha misy ny ady vaovao dia misy koa ny fandresena vaovao. Zany angeny eo aminao Jesosy. Ianao ilay Andriamanitra tsy lany ritra ny fahasoavanao aminao. Afaka midina amin'ny fiainana isan'andro isan'andro. Mino aho Jesosy samba tena ho ataonao amin'ireto olona ireto. Izay rehetra manantena anao sy miandry anao Andriamanitra. Ampahitanao ny voninahitrao. Ampamirapiratanao ny voninahitrao Jehovah Andriamanitra. Tehirizo ampelantananao tsisy raraka ny dalana Jesosy ahy. Mandritra ity taona ity Jesosy malala. Ho avy ny Pasika Jesosy, ankalaza n'izany indray izay eo an-tongotrao. Ho avy ny Pentekosta Jesosy, raha mbola soyany amin'ny raha lanitra ianao, mbola hifaly eo anatrehanao indray izay.
Jesosy malalo tehirizo eo ampelantananao zay rehetrarehetra tehirizo ny ara-panahana i Andriamanitra ninina fanangoleny ny tevoly Andriamanitra riavana efa nilaza tany amin'ny Genesisy fa ny fanangolena dia misy rehefa nanozona ny menarana Andriamanitra nozy Andriamanitra mantsy menarana manao hoe ianao ozy izy ifandrafy ianao sy ny vehivavy ianao anoritory ny ombelahy tongony fa izy anoritory ny lohanao tandinon'i Jesosy sy ny tevoly no voalaza tao anatin'ny tsoratra masina fa amin'izao fotoana izao tena maro fa manoritory ny ombelahy tongony sika ngenafana ny tevoly manozongozona zany ombelahy tongony zany io amin'ny kitrokelitsika eo le tena andry ifaharatsika fahatsika mijoro iny ny ombelahy tongotra ary ino mihitsy nozongozony ny tevoly amin'izao andro faran'izao miezaka tena manozongozona ny tevoly any ombelahy tongotritsika io mba hatonga atsika ho lavo ho solafaka ary ny tanjony amin'izany dia tokana ihany isika ho very avana malala fa soa ihany fa tao anatin' le teny hoy Andriamanitra ny vehivavy anoritory ny lohanao haleloia tandidon'ny fiangonana tandidon'i Jesosy anoritory ny lohany menarana inona ny atahorantsika nefana ka namanozongozona atsika aza amin'ny tevoly fa move Jesosy tsy manana fanapahana amin'ny zavatra rehetra move Jesosy tsy afaka manoritory haleloia manoritory ny varana sy ny divy izay eo anoloantsika ny zavatra ataontsika androany dia zao tazomy zay efa nanananao hatramin'izay aza manaiky miverindalana aza manaiky kivy ny fiainana tsy maintsy hiasarotra io tsy misy fiainana mihatsara zany sony eto amin'ity zao tontolo zao ity fa miaratsy daholo ny havana malala fa ianao miaratsy manaraka ny fiainana ve ianao sa mihatsara miaratsy manaraka ny fandrosoana zao tontolo zao makany amin'ny fahaverezana ve ianao sa mandroso mihatsara miakatra makany amin'ny lalana ho any an-danitra ry havana malala tianao Jesosy tany mafy izay anananao mba tsy siaka ny satroboninahitra eo zay ny afatra aminao ato anatin'ity sabata voalohany amin'ity taona ity tany mafy izay efa nananao fa tsy azoazo mora teny aminao iny tsy mora ny nanomezana anao an'izy satroboninahitra iny fa aina ny nafoy voazonao iny tazomy mafy fa ny devoly ty ahaka an'iny isan'andro isan'andro tianao Jesosy mialohan'ny idirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra androany iahy ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo fa mialoha zany andaontsika hiteny androany hoe ampairezako anao tirity aza amin'ny verindalana ry havana malala fa tsy zany tsony zao ny vahaolana fa ny mandroso hatrany aleloia misaotra Jesosy nata zany izantsika ny makomana andray tenin'Andriamanitra isika Lalandavitra maheva tonga an-danitra misy fitsapana ry havana malala tsy maintsy aretana aritsika efa nanolo tena sy mora ka miambe maretatra amin'ny farany mitondra ny anarany lalandavitra maheva tonga an-danitra misy fitsapana be tsy maintsy aretana hoanao nanolo tena tsy mora fa miambe maretatra amin'ny farany mitondra ny anarany aza miebotra imerindalana azomenao any afizay anjarana azo miatanandro anjara lovana ma tsisy akane ny satrobony na rehetra
kiza lama-lama chaiza any ambadika miara-mitondra aminao mivavaka metatra amin'ny farany mitondra ny anarany tanao irery amin'ny sakaiza lama-lama traisatra ny ambadika miara-mitondra aminao aretatra amin'ny farany mitondra ny anarany ezanemotra iverin-dalana azomena hoany afizany anjarana tazonetanatro Sisi akane nisadumu ninaisha Niaza mibusha Iberingana Rasumira wani afisa Hantarama Razunyatana Sisi akane nisadumu ninaisha Sisi akane nisadumu ninaisha Haleluya. Ivavakantsika amin'izao fotoan'izao ray avana malana. Ivavakantsika mba miarabanao zay rehetra tonga eto aloha androany ary miarabanao tonga somatsara eto indray. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ndretsika amin'izao fotoan'izao ary ivavakantsika amin'izao fotoan'izao angataka amin'Andriamanitra ny teny mba hidina sy mipetraka amintsika tsirairay avy. Mba tsy hisy na dia iray amintsika aza ho diso anjara eto androany fa andray amin'izany teny mamy izany avokoa. Ivavakantsika amin'izao fotoan'izao Jesosy misaotra anao zany amin'ny fitiavanao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitantaranao ny fiainanay. Misaotra Jesosy ny amin'ity sabata ity fa fiainanay izao sabata izao. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fotorotoro, misaotra ny amin'ny kasika rehetra izay nataonao Andriamanitra fa tena tsapanay hoe tena mikasika anay teto tokoa ianao Andriamanitra. Manao aneny dera, manao ny haja, manao ny saotra sy ny voninahitra mandrakizay. Jereo izay rehetra tonga eto Andriamanitra, jereo izay rehetra tonga mahafoy fotoana eto androany, mba jereo Jehovah Andriamanitra ary hotsarovana manokana ny izy tompo izao fotoana izay laniny ary laniny angetaentananao Andriamanitra, laniny anirinanao Andriamanitra, matoky ampatsimba avelanao andalo fotsiny izany. Voninahitra ho anao ny amin'ny fatanterahany fotoana izay mbola tonga hatramin'izao toriteny izao ary tsy tapaka ny fandarina, tsy hisy ny sakatsakana sy ny olana raha teknika manao an'iny voninahitra. Ka jereo an'ika Jehovah Andriamanitra izay rehetra tonga eto androany mba tena hoe tsy aramaina eto izy fa handray anjara voatendro azy Andriamanitra. Ka sitraka tompo. Haleluya. Dia vory sy satana fa hatro amin'ny rano tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza amin'izay teny rehetra izay hotoriana eto. Fa ny teny izay hotoriana eto dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny ofony rehetra. Misaotra Jesosy malala. Haleluya. Amen. Mbola nao hira anankiray antsika hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Dia manasa anao haleluya hiditra amin'izany sabatan'i Jehovah zany manana fifantohana raha ny atokantranonao amin'izao fotoana izao dia manana fifantohana fa fotoana raharotsika tsy fotoana isan'andro tsika no eto fa isan-kerinandro. Haleluya. Ataontsika rehetrarehetra mba anaiky ho tantanin'Andriamanitra, ho tefen'Andriamanitra indray Haleluya. Ataontsika sare izany ho voninahitra Andriamanitra.
Tani maganeya Ewan tanana Inon panifia Kali suri yofaku Ngutiro vatu Taraneya Ifto baba karema na ifto nafana ni manja mabuta sieno. Haleluya. Aloya sapane iftalmani. Aloya sapane bukan lagi talmanga utitinya. Kali suri yofaku Ngutiro vatu Taraneya Eke kumali ni fo Ni fana mwana nawa Efe kuna de malari Fate utunga fana ka Umengu nina isa Awan fanta kanawa Anate zani nawa. Doktor baba kone bisa nawa ni manaika tuwa. Talmanga petalan kone pia manaika Jesus ya. Taraneya La venuna Fissuava non la tusava Ni fana imaginavo Mandrakuja Yuruma pamiraja Taraneya La venuna Fissuava non la tusava Mi fare imaginare Cosa sai Che non mamma mi lasciare E che domani mi fu Mi fanno amare nuova E fico nate magari Fatevo una fanaga Nego nila hija Awang fanta kanawa Eke kumami nifo Nifana mara nawa Yafiku nangi malari Fatevo tunga fanaga Umengu nila hija Awang fanta kanawa Fatevo tunga fanaga Umengu nila hija Awang fanta kanawa Fatevo tunga fanaga Umengu nila hija Awang fanta kanawa Haleluya. Iza moa ry havana ny tsy mba niry an'izany eo tonga fanaka fampisehoana fitondrana hitondra ny anaran'Andriamanitra zany. Tsy misy ngamba samy maniry an'izany daholo tsika rehetrarehetra hoe ao tonga fanaka. Haleloya. Fitondrana ny anaran'Andriamanitra. Miaraba antsika rehetrarehetra. Miaraba manokana ny fianangaviam-bean'ny Akiradio. Haleloya. Ny groupe izay maharesy nareo rehetra efa mpanaraka eto ary mirary soa antsika rehetra fa dia hiaraka ny fanentanana teo moa dia feno eny taona androany taona ohatr'izao sabata ohatr'izao mihitsy ny nanomboa izao fandarantsika
fandarina andramoka izao zao amin'nahatra be ny fotoana tamin'ny maraina nisy ny fahatsiarovana teo a tena nakasika ny fo ny fahatsiarovana tao anatin'ity androany ity ary rendretrehtra eny dia mampitombo be ny fitiavana an'Andriamanitra satria tena tsapa hoe misy tanan'Andriamanitra amin'ny tantany eny taona zany nge avako malalako mety foy zany a tsy misy kamba olona hoe andao akalaza ny fahaen'ny taona ny trano vady-piangonana fa matetika hoe 50 taona ira-paneva ny 100 taona inona momba ho ankalazana amin'izany inona momba ireharehana amin'izany atao hoe 9 taona mbola tsy ampy 10 taona kory matetika ny tony taona rehefa mba hoe andao akalaza ny 10 taona ny koral 20 taona fa raha 9 taona zany tsisy ninona ho ankalaza iny zany ary tsika tsy hoe raha kalaza inona fa faly fotsiny nefa satria ho an'le ny aina tao anatin'le 9 taona dia tsapa hoe betsaka lalana lavitra araka ny irantsika teo a tsy hoe irairaina foana hoe 9 taona zao fa tena tenenina ianareo fa dia mivady dia mahatsapa mihitsy fampiaraba hoe alleloia vita zay 9 taona andiny fa 7 taona manaraka indray alleloia raha tonga moa Jesosy amin'ity taona ity dia zay ilay fitsaharana tonga tamin'ny andro fitsaharana isaoran'Andriamanitra olona 7 nareo ny enao zao fandala zao voalohany 9 taona lasa ohatr'izao dia tsisy etso moa zany mizany androany zao faly be mety zany olona vaovao be zany a Sandra Kenza Grasson na Grasson faly be zay mahita anao a dia tahiny tompo daloha arabainy nareo e Sandra inona arabaiko teo iny a dia arabaiko miakatra raha Andriamanitra Charline Madagasikara zao misy Sandra Kenza mba fantatra azonao lazay dia amizay mba rehefa fotoana miditra eto indrindra manaraka dia mahafantatra hoe aiza fa raha Andriamanitra Charline na Madagasikara Mario Hortensine Koweït Angelina Diamant Chine Jessica Patiti France Angelina Rodriguez Arabie Saoudite Angèle Pagès France Azana Sylvie Koweït Asany Apostole Madagasikara Bersava Koweït Lantony Rina Liban Artisanat de Madagasikara France Alléluia ko Daniela Belgique tonga soa Jesosy Noer Koweït soa meva France tahiny Jesosy artisanat de Madagasikara efa nyteneniko teo daholo tahiny tompontsika rehetrarehetra izay ten'Andriamanitra tsika lalana lavitra ho azy ary isaorantsika n'Andriamanitra zay efa vita tahiny tompo Ety Sava sy Andolina Suzelle ary Marie Eulalie isaorantsika n'Andriamanitra nefa vita mbola apetrakitsika amin'ilay no avy alleloia maretatra amin'ny farany ozy izy Lovely Mathias Sandra saotra nareo izay ten'Andriamanitra tsika ato amin'ny Josoa 7 zao ry havana malala misika reto raha makivaky an'ity taona 2024 ity tsika dia zao ny tsara fantatro programan'Andriamanitra ny ahatongana ho lasa lavitra programan'Andriamanitra ny ahatonga antsika ho lasa lavitra efa nitsofin'Andriamanitra ranontsika ho lasa lavitra aleo alasana ho ambinina ho tahina sy ambinina ahomby amin'izay rehetra atao rehefa Andriamanitra zany no miaraka amintsika dia maniraka atsika dia Andriamanitra efa manana programa ny hampandefa lavitra atsika ary ohatry ny teny mihitsy Andriamanitra raha mbola za koa miaraka aminareo aza matahotra raha aza miherikerika foana fa zany Andriamanitra dia teny Andriamanitra ninona manodidina anao dia zao tsy maintsy tafita ianao ny tompona Hashimi raha nambavitsika mamio vololona nirana soary malala tonga soa tozy Jesosy mandrakizay programan'Andriamanitra ary Andriamanitra rehefa handeha hiainga isika dia mihina antsika ny fahafahana sy ny moyen rehetrarehetra ahafahantsika tonga ny amin'ny tanjony ireny Andriamanitra zany tsy hoe haniraka antsika handeha ho any zany zao ny lalana ratsy be Madagasikara ohatra dia ho any Antananarivo mandeha makany Diego zay izy misy lalana ratsy efa ratsy daholo ka ame antsika ohatra hoe fiarakodia Andriamanitra zany tsy haniraka antsika handeha hanao 800 kilometra nefa fiarakodia antsika sy ny solika ao anatiny mavita 50 kilometatra fa ianao zany matoa ianao zay irahan'Andriamanitra lavitra ny momba an'izay ahafahanao mahatonga an'izay dia efa ao amin'Andriamanitra. Alleloia. Voay marana
vao niova tahiny Jesosy tiana rakoto ary zaka André Razuzel zay avy mbola tsy voaravako teo amen. Ny zanak'Israely efa niala tany amin'ny tany Egypta io zany manitra hoe vity zay ny fotoanana nandevozana vity zay ny fotoana nipetrahana fa haniraka hitondra anareo amin'izay ho any amin'ny tany zay tsy fantatrareo any amin'ny tany Kanana. Alleloia. Hoentiko any amin'ny tany Kanana amin'izay nareo dia tonga any ny tanjona ninona na tany efatra 4 taona io na mamaky rano anaky 4 io loharano na mamaky rano masina io tonga any ny tanjona io. Ny mahatonga ny olona tsy tonga any dia zavatra ray any miankina amin'ireo olona tsisy miankina amin'Andriamanitra tadidio zany fa ianao io dia tian'Andriamanitra ho lasa lavitra amin'ny 2024 ty mety sanatria hahatonga anao lasa lavitra dia tsy mba ho avy amin'Andriamanitra fa avy aminao ihany avy amintsika ihany. Rehefa ndraisin'ny Josoa ny fitondranany zanak'Israely maty moa Mosesy any amin'ny Josoa toko voalohany ary efa maty Mosesy mpanompon'i Jehova dia hoy Jehova tamin'ny Josoa zanakonao mpanompon'i Mosesy efa maty Mosesy mpanompo ho mitsangana mitahy ity Jordany ity ianao sy ireo olona rehetra ireo any amin'ny tany zay omeko anao dia ny zanak'Israely ny tany rehetra zay hodiavy mifaladianareo dia efa nomeko anareo araka izay voalazako tamin'ny Mosesy. Hitanareo ny tany rehetra to zany dia vita voahiainga zany ry Mosesy dia amantana zavatra tany titre borné amin'ny anarana azonao tsaina moa mbola tsy nakany amin'ilay tany kory tsika rehefa hoany amin'ilay tany dia mijery an'ilay tany dia mividy an'ilay tany manefa ny vidiny dia mikarakara taratasy eo amin'io tany io mba hisoratra amin'ny anarantsika. I Josoa mbola vao miainga izy dia efa misy tany tenen'Andriamanitra hoe titre borné vita kadasitra rehetrarehetra titre borné mihitsy amin'ny Josoa ny alavitra fitambola tsy fatambola tsy hita zany Andriamanitra tsy isy tsy ho azonao anie zay ilainy ny fiainanao ty 2024 ity. Alleloia. Any aloha any misy zavatra efa vita efa titre borné aminao mbola tsy nitsahan'ny tongotra fa vao hitsahan'ny tongotra hoy Jesosy Andriamanitra mantsy Josoa hoe io Jesosy Andriamanitra hoe ny tany rehetra zay hodiavy ny tongotrareo hodiavy ny faladianareo mbola vao futur simple zany ny tany rehetra zay hodiavy ny faladianareo dia efa nomeko efa passé zany nomena avratra Jehova tsy misalasala zany fa raha misy tany hodiavinao dia tsy misalasala anao fa to dia efanao hitanao Jesosy ny teny rehefa hiditra Jesosy rehefa Jesosy dia naka an'ilay zanaborika dia zao ny tenin'ny Jesosy raha mahatanareo to dia teny hoe misy ilamin'ny tompony azy misy ilamin'ny tompo azy to dia raha naiky ilay tompony satria fantany fa tsy izy ny tompony fa efa nisy nomena ny omelo mbola tany an-danitra Jesosy dia efa nifaritan'Andriamanitra ho an'i Jesosy zay zavatra zay tiany alaina eto amin'ity tany ity zanaborikin'olona fa tena tonga dia taitra ny olona le mpianatra ny nakan'iny nitorian'iny tompona zanaborika iny satria fantany fa izy ny tompony fa rehefa Jesosy no niseho teo dia hoy Jesosy tamin'ny teny feny fahefana misy raha ilamin'ny tompo azy. Eny ary fa dia eto fa ny tompo ozy izy ilay olona ny tany zay hitsahainy hodiavin'ny faladianao efa nomen'Andriamanitra zagaka zany anao rehefa amin'ity 2024 ty dia anavy ity efa nomenanao io fa ianao mbola vao handian'le izy. Alleloia. Fa Jehova efa teo namaritra an'io ho anao. Amen. Zao anefa riavana eny an-dalana eny misy ny sakatsakana rehetra ny fahavalo tsy maintsy misy Andriamanitra tsy mba mamela an'ireny fahavalo hoy Jehova Andriamanitra rehefa nitsondranan'ny Josoa izy tsisy olona tsisy olona ajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao fandarantsika tapaka ny fandarantsika tonga dia verenako l'ancienne ty fandaran'ity zao anane tapaka le fandarantsika
ina reno ataontsika tsy zavatra mandeha tsy ny ataoko a tsy tiako tapahana nefa satria vao irelanciany indray vola ilaina indray vao mirelanciany io zao ry havana tsy maintsy tapahako aloha alao ary tsy tapahana e miandry kely tsika nefa tsy afaka loha sitsika hira mandeha aloha mandra-piandry ny connexion loha sitsika hira mandeha aloha loha sitsika hira mandeha aloha ty fiainantsika ty nao ataontsika mihitsy le hira manao hoe mbola miandry anao andao hiandry an' Jesosy tsika alleloia amen alleluia Anti-femininity, si patagana nanalusika, iso jati lanti, nafatingatayana, bawitsani jeu pandea, nafasichina, saya fati usuka. Si panastana na marisilata anti-fiatunaniti si patagana no manusika isujanti laniti mbola mahita tsara sika manisy commentaire kely azafady alleluia Manda, somula matena, adeula sabushe wakama, ekonu majamawe, itiki fana, vanilla, sunija, itiki fana. Kawitani jeu pantea, saya pati usuka. Hey, andamiat, misy namana ifanandao. Zay nampitonindry, nampilatsaka an-dranomasy. Kanefa zio, amafifitony, mivoary zay natao anatrianao fony voaresy lahatra. Fa ny inona am'izeo, dia tsy ala fa hifiditra aminao.
Halleluja, halleluja, halleluja. Mirakla kely monami miaraka amin'i Jesosy. Raha tena marina, raha tena tokony izy dia tokony tapaka ny tsy sarina andeha teo. Tsy tapaka kely ny connexion, tapaka kely ny ampahany herinaratra aty aminay fa nefa dia nandeha hatramin'ny farany izy io, tsy naposiposy handeha ny iriny hatramin'ny farany fa tiany Jesosy tsika e. Halleluja. Momba antsika Andriamanitra ary izay mihitsy izy ary izao na tsy aro-zavatra ny teneniko farany teo fa nadinana ray tadidiko ilay izy fa anatina lesona kely inona ary ny teneniko farany teo izay malala. Halleluja. Inona ny teneniko farany teo mialohan'ny amin'izy antsika ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Fanadinana lesona haiko ilay izy hoe inona ny teneniko farany teo fa mba nareny antanio amin'izay hitako hoe mifantoka ve nareo sa tsy mifantoka. Halleluja. Ilay teniko farany alohan'ny natapahana izy mihitsy. Amen. Mbola mieritreritra kely linanina tadidiko voalohany. Halleluja. Dia soa mevayako satria mifampitohy ilay zavatra rehetrarehetra izay tenenizika teo zanaboriko rehefa tao aloha tao. Zao ry havana, na inona rehefa zavatra tenen'Andriamanitra tonga arina reo efa nomeko anareo ilay any dia ny sakana misy foana, tsy maintsy misy foana ny sakana. Halleluja. Fa zavatra roa zany tsy hatonga ny olona any, na ilay sakana tsy afatra, na iresaka zavatra hafa anankiray tsika. Ilay sakana nefa Andriamanitra efa nanome toko fanondroany ihany koa amin'ny andininy fadimy hoe tsisy olona hajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Izany hoe ilay olona hijoro eo anoloana misy sa tsisy? Misy. Fa fotsiny tsisy hajanona ohatran'ny antsika zao hoe mitapaka ny connexion fa zao tsy maintsy mandeha any ny fandarana. Halleluja. Somary na dia ny fandarantsika ity tato ato tamin'ny herinandro ity dia feno sakatsakana. Izay moa dia fantatrareo fa ty ambanimbanivohitra mipetraka nefa ny ohatran'ny hoe tsy hainona dia avy amin'izany fa dia somary sahiran-kirana eo amin'ny resaka lafiny ara-teknika misy indro kely indraindray fa Andriamanitra nefa ry havana na eo aza ny sakana. Andriamanitra tsy ajanareo ny mesure d'accompagnement amen'Andriamanitra atsika. Josoa 5:1-7 ny soramana dia nisy eo ny commande miaramila an'i Jehova tamin'ny Josoa sy ny nahafahany an'i Jeriko. Ho mafy ny ady dia fantatr'Andriamanitra araka ny teniko taminao teo fa ho mafy ny ady dia nampiany miaramila. Dia miaramila ny lanitra mihitsy ny nidina niaraka ny ady. Ny ady moa zany fa tsy niaraka e. Ny ady ho andry Josoa. Zao anefa riavako malala. Mbola misy antony hafa koa tsy ahafahana tonga any amin'ilay tany nampahalantenan'Andriamanitra na dia efa tenen'Andriamanitra aza hoe nomeko mitandritra izay ho diavy ny faladianareo dia nomeko anareo. Hijery an'izay antony anka izay sika satria mahatonga antsika hijery an'izy ity dia zao ny tanytsika mba ho tonga indray amin'ny 2025 ohatr'izao indray tsika eo neto mifokofoko kely hoe fito taona ohatr'izao nanomboka mifandara. Halleluja. Mba tsy hisy ho latsaka an-dalana. Zavatra ray iny mahatonga antsika latsaka an-dalana dia ny fitodiantsika lamosina an'Andriamanitra. Josoa 7 ho vakiantsika androany. Josoa 7 manontolo no vakiantsika eto amin'ity androany ity. Andraisantsika fampahirezana. Ny soramana dia ny fahotany akana sy ny namonoana azy. Andiny voalohany.
fa ny zanak'Israely nandika ny didy ny amin'ny zavatra voahozana fa iakana zanaky Karmi, zanaky Zabdi, zanaky Zera avy tamin'ny fireneny Jody naka ny tamin'ny zavatra voahozana ka dia nirehatra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezeran'i Jehova. Eo zany dia misy sakana ary le sakana tena avy any amin'ny Jehova mihitsy indray satria maninona? Satria Jehova tezitra Jehova nirehatra indray ny fahatezeran'i Jehova fa maninona no mirehatra ny fahatezeran'i Jehova. Efa nisy ray aman-dreny veravana tezitra amin'ny zanany na fianarana avianao aty kapoako maninona tsara no olona zay maitra izy mahay be anao le mpianarana tsy mba manaky avianao ka avianao aty mila miresaka aminao any reko hoe manaja olona be mihitsy malala fomba be mihitsy ianao any à genoux manisa zany maninona tsara voalohany tamin'ny ankizy tao ampianaranao tsy avianao aty tanana kapohany tsy misy zany ngamba ny ray aman-dreny any an-janamasina zany fa tsy aty amin'ny tontolo zao tsy aty amin'ny tontolo normal fa matoa Jehova mirehatra amin'ny fahatezerany fa maninona ary misy antony satria misy zavatra mampirehatra amin'ny fahatezerany ary Jehova tsy mora tezitra. Jehova tsy ohatratsika le mora miritona kely dia fa Jehova mandinika aloha dia mijery zay vao hoe hirehatra amin'ny fahatezerana koa sa ho faly. Jehova zany tsy olona taitaitra zany tsy olona misy fandriamanitra izy tsy mba andriamanitra taitay bombona zany taitaitra zany fa andriamanitra mijery aloha izy dia meny fotoantsika dia ranonenina dia mola lanonenina dia mola lanonenina avy eo izy mirehatra amin'ny fahatezerana amin'izay. Inona ny zavanitranga andiny faharoa ary Josoa naniraka olona hiala tamin'ny tany Jeriko akany Ai izay eo anilan'ny Betavena atsinanany Betela ka niteny tamin'ny Mekara ka safoiny tany ary niakatra ny olona ka nisafo any Ai ary niverina tany amin'ny Josoa izy ireo ka nanao taminy hoe aoka tsy hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra fa olona tokony 10 na 3 no aoka hiakatra melany Ai aza manasatra ny vahoaka rehetra akany fa vitsy ihany izy. Tao am-baiboly dia ny fanjakana kely indrindra tao am-baiboly dia sady kely amin'ny velaran-tany ny kely amin'ny isan'ny olona no kely koa ny amin'ny anara satria izy rery eto an-tany no anaran-javatra anara-tanàna laitra anankiroa Ai tsy mba hoe hay na hoe ay fa Ai tsy mba hoe misy i dia hoe ay fa tena Ai mihitsy. Io ny tanàna kely indrindra, io fanjakana sy ny vohatra kely indrindra. Io zany ataon'olona tsinitsinina io tsy mampatahotra zany io. Raha problème zany zao rehefa fanjakana manoloana ny zanak'Israely dia io ny problème kely indrindra eo alohan'ny zanak'Israely. Ary rehefa nisafo tany dia ozy mpisafo-tany rehefa tao Jeriko zao dia nisy an'ilay 12 lahy dia ny 10 lahy tena ngeza be ny olona za miakatra ny Jeriko enjala be ao goava be daholo ny olona tsisy ohatr' izany fa rehefa niditra toto amin'ny Ai indray tsisy dikany ao olona 2 na 3 any rehefa fa tsisy dikany amintsika aza misahirana mandefa ny olona any fa lalitra ve no vonona dia hamoahana tafondro andeha hamono lalitra ianao tsy hitondra sabatra mihitsy ianao na hitondra marito tapomosy kely fotsiny dia dia vita lalitra no vonona aza mandreraka amin'ny voakanao izy fa vitsy anitra zareo dia Josoa koa tena nino an'ilay mpisafo tany tsy ampisalasalana tokoa na ara lojika na ara siantifika na ara matematika na ara inona dia tsisy adihevitra fa resy io fanjakana io. Ary tao anatin'ireo zavatra rehetra notenen'Andriamanitra niza olona hijoro tsisy ajanona eo alohanareo dia anisan'ny voalohany amin'izany io fianjakana io satria tena io ny problème kely indrindra io fanjakana kely indrindra dia tsy taitra ny olona andeha izy nareo isan'andro tsofanano alalàna tena raha sendra tsy tonga miverina dia mba tseritsereo ny ankizy izy fa tena mafy ny ady eo Jeriko ange ka nanita ange rehefa andeha ady miaramila hoaizy zareo
teana iady kely eo amin'ny ray ao aloha sy atao finosy ny sakafo maverina rehefa sura daholo miaramila hiverne eo sy fanjakana kely na ny vavaka natao ary tamin'izany tsy de betsaka rehefa tsika ho aniasika olana angeza be hatramina dely vavaka délivrance mandeha hatramin'ny fanoloran-tena hoe mba tonga antsika ho tavaverina dia aparatena tsy mihitsy am'izany andriamanitra nompo anao hatramin'ny farany araka na hoe mba ho tavaverina zany rehefa le kely iny ny olana vavaka kely tsokosa vita azo antoka fa nany miaramila ihany tany hoe tsy de niomana tsy tena nasa sabatra zany hoe atao maranitra sady tsy de ohatran'ny sarinady iady amina kizy iady amina fanjakana kely iady amin'ny ay ozy izy ny zanak'Israely Jeriko ary ve afaka tsika rahalahy ny komandany lanitra nge komandany tafiky ny lanitra nge miaraka amintsika ko ze ay ve tsisy olana io tsy problème zany ndao fa andiriny faefatra nefa de niakatra nakany ny olona sasany a tokony 3 arivo lahy kanjo nandositra teo anoloan'ny mponina tao ay izy de nahafaty tokony 9 lahy ny mponina tao ay sady nanenjika azy teo anoloan'ny vavahady ka hatrany sebarima ary namely azy teny ampidinana de ketraka ny fonivaoka ka tonga tahaka ny rano zao aloha ny zava-mahafinaritra Andriamanitra rehefa mampianatra atsika tsy de mitondra favoazana loatra zany ny devoly rehefa mampianatra ny olona miaraka aminy ny olona manompo azy de ngambitsika mahita ohatra hoe misy olona manao pakta amin'ny satana na manao zay tian'ny satana na tsy manao alainy ny zanany ohatra maty amina accident mahatsirava satria le ray mpianakaviana na le ray mpianakaviana pactisé tamin'ny diable manao pacte amin'ny satana ny devoly zany rehefa ohatra hoe misy zavatra ataonao rehefa manompo sampy ka misy zavatra dininao am'le sampy de misy zava-doza mihitsy miseho aminao tonga de tsisy adevitra Andriamanitra rehefa mampianatra atsika misy ny favoazana mba hatonga n'iny ho fianarana de misy ny favoazana fa tsy favoazana be ravana malala raisinao fotsiny amin'ny 3 arivo lahy 9 maty 1% ny olona zany 1% ny favoazana rehefa tratra ny accident tsika de tena hoe 5% ny favoazanao 70% efa mila kotoa tsy mihetsika tsony fa ny favoazana rehefa Andriamanitra no mampianatra misy aloha ny favoazana ary Andriamanitra tsy mikapoka fa Andriamanitra mampianatra raha kapoka io 9 lahy sisa ny tafody teo fa 9 lahy no maty ary amin'ny zanak'Israely favoazana zany satria tsy zatrany zany ny zanak'Israely tsy zatra na misy olona ray maty zany ary rehefa miady satria maninona momba azy Andriamanitra zany nge ny fahazanantsika revany firy-taona ianao zany nanompoana an'Andriamanitra tsy efa zatra mandresy ve ianao tsy efa zatra fiainana tena hoe tsisy problème ve ianao normal zany satria Jehova no miaraka aminao nozarin'ny Jehova fomba mahafinaritra tsika zatra mandresy zatra zay teo anoloantsika tonga de rava ka na ray aza ny maty de mamperitreritra fa teto 9 io 9 maty io 9 tsy natao ampahantra na aparesy ny zanak'Israely ka hoe izy lasa fanjakana resy marefo indrindra tsia fa reo 9 reo de 9 nataon'Andriamanitra isaintsaina ny Josoa atonga ny Josoa antritra ny tena vatra midiny faheliny de notiariny Josoa ny fitafinika ny koaka tamin'ny tany teo alohan'ny fiaran'ny Jehova mandra-parivan'ny andro sy ny olon'Israely sady na sy ny vovoka ny lohany zany hoe 9 zany ampy natonga ny Josoa nandritra ny fitafina sy natonga azy ny janona teo alohan'ny fiaran'ny Jehova mandra-parivan'ny andro izy sy ny olona sady na sy ny vovoka ny lohany zany hoe tena naperitreritra tena nampisaina mampalahelo ny ravana misy olona efa very miaramila arivo fa mbola tsy mamperitreritra azy zany nefa nireo 9 reo vo lanjalanja an'Andriamanitra afaka ampisaina ny Josoa zany ny Andriamanitsika rehefa mampianatra
tsy adia ataony mikarapoka loatra nefa mba hanarika anao izy fa amin'ny atonony ary tsy ataoko mikarapoka loatra alleloia raha olo kapangezany riavana teneko anao fa voazana angezany amanjatojato ny maty fa teto mba nisy enina amby telopolo atao ahoana moa ngaso ihany no azontsika avy amin'Andriamanitra hono joba fa tsy nyratsiko eo ianao le misy an'le ratsy enina amby telopolo ny miaramila maty fa ny any tena isitomako ny sainao androany enina amby telopolo misitona ny sainao ve mba natonga anao nandritra ny fitafianao sy tonga teo ampilohan'ny fiaran'i Jehova mparivan'ny andro ve zay enina amby telopolo zay izy nefa very zavatra izy nefa podika zavatra izy nefa nidirana faravana kely tratran'ny lamandy tampoko zany ianao tratran'ny sasy tampoko zany ianao tratran'ny tsy fantatro nisy fotoana andeha ataoko hoe 5 taona angambany na efa taona ohatran'izao andro zao nisy zavatra nahazo anahy mandeha ary avana nisy lanezy tamin'izay nidrotsaka be ny lanezy ka zaho efa zatra mandeha lanezy ary misy fotoana nataobiriko solasola reny fa misy vidéo aoko zay mbola nylaty compte ka angambany mandeha amina rotsaka be ny lanezy tao Ile de France tao tamin'izay tena tsy afaka nakatokatona be reny ary tsy afaka ny berlin boa kely camionnette kely zay tonga tsara somba tsara le tokatrano zany hoe tiako zay mba tahiny tompo ana zany meny tompo tena omban'Andriamanitra rehefa mitondra ny fiara gaga ny olona tonga ny olona nijanona daholo tamin'izay tena natevina be ny ranomandry za tonga fa tamin'izay fotoana zay mandeha mora kely andeha ody aho dia miditra ao amin'ny tranonay tamin'izay mihodina somary miolaka kely zay ranambavy itody ranambavy zay nefa nitan'izay tranonay zay ary milobantsika fifadikanana voalohany niaraka ny fakaitantsika iny dia mandeha mora kely dia iolaka hiditra ao amin'ny vavady no grisa fotsiny le tomobile tao dia midona za koa ary miometrena tsy ndrariko le izy somary grisa fa zay zavatra mandeha mora kely fa nikarepoka teo amin'le vody tambohan'olona vato rary vato be zay dia rava ilohana tomobile io tsy apozinao mihitsy zany io zavatra hoe dia ho tonga amin'izao za zany mandeha le tomobile dia afaka histoire rehefa zay dia mba rehefa tsy za rery dia tsisy atao dia le ohatra mandeha amin'ny lalina tsisy ilo dia atao amin'ny grisa resy reny topia ohatra hoe mbo amin'ny lalina roa kely ihany fa dia tsisy dika mihitsy mandeha dia asa tsy mahazo ny tomobile za tsy nieritreritranao inona grisa ho le tomobile ale izy ohatra migrisa moramora za mbola tsy taitra le ahodiko ty rehefa etsy fa tsy nihodina tsao fa tonga dia nidona ary le midona le midona moramora fa rehefa nidona le izy tena tonga dia rava io lohana tomobile lasa ngody tena nandiny tena tompo misy tiana ho tenenina aza miandry ny fahampitehana any amin'ny 4 000 miaramila ry avana fa rehefa mbola enina amby 30 aloha miaratsiny fa tapaka indray ty ny ataontsika rehefa sy le j'adoretsika azafady alleloia afaka kely ndray dia efa miverina ka alleloia ia mandeha fa mandeha alleloia misaotran'i Jesosy dia lasa ho azany dia midona ny tomobile tatra tsy ampozinao akory fa inona ilay zavatra nitranga nivoaka dia nijereko simba ny lohan'le tomobile dia raha zahako ny teny hoe simba kely fotsiny fa salao ray velomy mandray ny ray za mpivarotra tomobile ve moa tsy ry havana ampy nitonga na niakatra tany ambody nandeha nitokana tao anefitra nandritra ny fitafiako hoe Jehova inona ny tiana ho lazaina
misaotra nareo mbola tsy nadinina koa nareo dia efa teo dia nareo no napatsahy raha eo fitelo be enina amby telopolo aza miandry miaramila tonga arivo maty voandritra ny fitafianao so tonga anylohan'ny fiarahan'i Jehovah ry havana fa teny mbola enina amby telopolo inge enina amby telopolo inge fanairana io fa tsy favoazana ary raha ianao androandry tonga eto ianao androandry miatrika olana ampahiresiko ianao tsy fahafatesanao anao io kory ny enina amby telopolo io miteny aminao amin'ny alalan'ny miaramila enina amby telopolo Jehovah zany enina amby telopolo zany a voasolo anatin'ny fotoana foy zany raha ohatra ka tonga anao mandritra ny fitafianao so tonga anylohan'ny fiaran'i Jehovah hivavaka amparivany andro fa raha ohatra tsy ampy anao ny enina amby telopolo tadidi fa mbola misy amanarivony miaramila eo a mbola misy amanarivony ny any tena faniriko dia zao isika rehetrarehetra reto amin'ity 2024 ty ho toy ny zazakely ho le hira tsotra sady mora narina ho le hira petsaka iravana ny olona mieritreritra hoe azakivy amin'izany Josoa fa zay le fiainana fa zay miaramila enina amby telopolo zay mahereza tsy izany mihitsy ny tenin'ny Josoa amin'ny Josoa Andriamanitra miteny isika hoa tsy nitsofin'Andriamanitra ho very miaramila enina amby telopolo zany ny nitsofan'Andriamanitra tsika ahery noho ny fahavalontsika isika ny fahavalo amboly fa isika ihinana ny fahavalo a hiary ny tany fa isika hitoetra anao an-trano fa isika hipetraka zany ny programa n'Andriamanitra amiko sy aminao fa aza mba manao maivamaivana mihitsy sy enina azakivy amin'izany rery dada fa sy enina amby telopolo fa tsika inge fa ataovy enina amby telopolo ampy andritranao ny fitafianao ampikavanao amin'i Jehovah inona ny tianao tenenina Jehovah hono a Jehovah misy tianao lazaina dia lasa ary Josoa indrisy Jehovah tompo nahoana napita an'ity tenen'ity foanao teo Jordana ianao anoloranao anay amin'ny tanany amony ty andrianana ray inay ane zay mba maty nety ny toera tany andafon'ny Jordana iny nety tena ozy Josoa hoe fa hoana Jehovah possible hoe nosokafanao Jordana dia tsy nosokafanao ay novakinao Jeriko nataonao resinay Jeriko dia nataonao naresanay ay possible ve zany Jehovah tsy toetrany Jehovah zany nefa am'izany tenanao Andriamanitra rehefa manokatra varavarana ray dia manana fanantenana sy finoana fa ny varavarana faharoa misokatra ny varavarana fahatelo misokatra ny varavarana fahaefatra misokatra Alleluia ho isika eto mavavaka paster le teo an'le fanadina fa efa afaka tamin'le voalohany koa anina anao tsy afaka amin'le faharoa nety nambavaka ianao tamin'le voalohany tsisy hoe Jehovah Andriamanitra le ray ihany nety nambavaka ty le ty tsy arevako nitsofina rano ianao ny varavarana rehetra eo anoloanao hoy tena Andriamanitra ny zay rehetra mijoro eo anoloanao tsisy ajanona eo anoloanao marina ny tenin'ny Josoa fa naninona ary zay nataonao tafampita ty raha ataonao resy eto sady afabaraka inge raha zany hoe resin'ny fanjakany ay zany mafabaraka inge ny zanak'Israely nefa ny olona rehetra ny orooro teo anoloan'ny zanak'Israely efa tsy miampita ve ny SMS zany resy ny ay eo hoe tsy dia nananina any zareo fa ay ary naresy azy fa hoana ary tsika ozy izy hoe inona ntsony no lazaiko fa ny Israely efa niamboto eo alohan'ny fahavalony ary hoen'ny Kananita sy mimponina rehetra amin'ny tany zany ka anodidina anay izy ka hamonony anaranay tsy ho eo amin'ny tany intsony ary ataonao ahoana no an'ny anaranao lehibe hitanao natahotra Josoa hoe ren'ny Kananita zany dia na ny Kananita teny hoe ary tena reke malemy fa ozy izy tsika taloha rehefa manao maresy amin'ny ohatra maresy amin'ny zavatra tsy tokony areny manao vitam-boka ho isika hitanao ve zany manao vitam-boka sendra mba naharesy taim-baolina ozy isika rehefa le ohatra hoe ohatra zany hoe ohatra hoe firenena ekipa tena tsy dia tena mahay mihitsy manao amin'le mahery be dia naharesy tamiko dia ohatsika mananao taim-baolina le tena baolina tsy tokony ho izy mihitsy iny fa lasarasa tsy na fotsiny ozy izy ny Kananita aretika ozy izy tena sendra mba naharesy fotsiny da fa tsy mahery zany ary ny anaran'i Jehovah koa eo nahasaro-piaro any Josoa hoe ary ahoana moa le anaranao efa tsy haiko ny anaranao Jehovah fa zao ny tenin'ny Jehovah andiny 20 Jehovah tamin'ny Josoa mitsangana
nahoana no mekoaka toy izao ianao zao ny antony izy Jehovah dia niparika meko rehefa nanotany Israely ka nivadika ny mpanikeko izay nandidiko azy fa efa nalaka tamin'ny zavatra voaoziny izy sady mangalatra sy namitaka koa ka nataony tao amin'ny entany koa tsy mahajano eo anoloan'ny fahavalony ny zanak'Israely ny miamboy eo anoloan'ny fahavalony izy satria tonga voaozina tsy ombanareo tsony aro raha tsy ho le vonona tsy ho aminareo ny zavatra efa voaozina Andriamanitra koa tsela ary havana Andriamanitra tsy mpanao akamatatra sy mandany leranao akamatatra ny inona ary le problème meko hanina kely nareo tonga dia nilazainy Jehovah satria Jehovah koa tsy te hijanona ela eo sitrak'Andriamanitra ny ampahory antsika zanak'olombelona fa ny andehanantsika amin'ny lala marina nga heverina fa sitraky Jehovah nihitanao hitomany anaty ady io mainka ange Jehovah hivoaka amin'io ianao mainka hivoaka amin'ny ady fa Jehovah koa mainka hitanao ampianarina mainka hitanao akatoa amin'izay mainka hitanao tena androso amin'izay nga fifalian'Andriamanitra raha fa ny andalovantsika ady nga fifalian'Andriamanitra nihitanao mitomany mivavaka dia mitomany nalahelo ny ranomaso io tsy mba mainka ve Jehovah hitanao hivavaka hiberan'Andriamanitra amin'ny ranomaso any fa fifaliana fiderana tonga dia nitenen'i Jehovah ny antony zao izy Jehovah nisy mivadika tamin'ny eloko-nareo nisy mivadika tamin'ny fanikeko nareo efa naka zavatra voaozina ka tao alotan'ny Andriamanitra ravana ny teny fa rehefa maka anjely koa tsy mahazo maka ny inona feny zavatra arobidy ao fa tsy mahazo maka mitsangana izy andiny fa tena amby folo manamasina ny vahoaka ka lazao hoe manamasina ny tenareo mandram-pamaraina fa izao no lazainy Jehovah Andriamanitra Israely eo aminao misy zavatra efa voaozina ny Israely eo koa tsy hajanona eo alohan'ny fahavalonao ianao mandra-panaisotrao ny zavatra efa voaozina tsy hoe eo aminao itsony Alleloia mivadika ny rasa teo zany tsisy mahajanona eo alohan'ny Israely fa zao indray ny Israely tsy hajanona eo alohan'ny iza voalohany tamin'izany ary nipofon'Andriamanitra ingera fahavalo matanjaka be tsy tonga saina mihitsy zay normal ntsika raha resy satria tena fa nataon'Andriamanitra hita mihitsy hoe olona tsy tokony haresy anao mihitsy nataoko naharesy satria mivadika ny globy zany Andriamanitra rehefa miteny anao zany zao mahatsapa zavatra misy zavatra tsy tokony ny ainanao zavatra resinao taloha tsy tokony ny ahazo anao mahazo anao amin'izao amin'ny andro mahory mieritrereta amin'ny andro mahory mieritrereta ry havako nalo izy tenen'olo hoe manamasina ny tenanareo farapitso dia isy zavatra voaozina hivoaka eo dia ampanantonina ianareo raha maraina araka ny firenenareo avy koa ny firenena izay tanan'i Jehovah dia anatin'ny isa-poko ny ara-foko izay tanan'i Jehovah dia anatin'ny indray isam-pianakaviana ary fianakaviana izay tanan'i Jehovah dia anatina indray isam-batan'olona koa izay mitana ny zavatra voaozina dia hodorana amin'ny hafa izy mba amin'izay rehetra mety ho azy satria nivadika tamin'ny faneken'i Jehovah ka nanao izay fady indrindra teo amin'ny Israely isy enquête zany loza isy enquête eto zany ary ny manao enquête eto misy an'le lieutenant police izy any tian'le série taloha hoe Colombo iny dia tena farak'izay tiany tena mijery an'iny foana na série na firy amin'iny ary mijereko tsy leo mihitsy lieutenant Colombo dia izy tena rehefa manadiady manao enquête izy dia hatramin'ny détail any zavatra dia hita izy rodorodoboky daladala kely zay izy fa hatramin'ny fihetsika ao kely sy ny zavatra détail any zavatra farak'izay kely dia hitany tratra ny Colombo tena tsara iny série iny tena efa misy isy anankiray zay maty le rangahy dia manao kiraro dia mba nahitany hoe efa nanao kiraro efa maty nanao kiraro le fomba famatotra misy hoe raha zaho izy avy eto mamatotra ny kiraro avatiany ny nœud fa raha olona mamatotra hoe dia avatiany ny nœud tadidiko itsy tena misaina tena mampisaina misy le film tena tiako be misy zay série zay fa eto tsy Colombo ny anao enquête fa Jehovah mihitsy inona ny miafina eo mason'i Jehovah tsy misy tamin'ny andro ilay koa nisy azany inspecteur Derrick fa le Colombo ny avona tiako Derrick série allemande zay izy série allemande zay Colombo manana veste ohatran'ireny Colombo 403 décapotable zay ny tomobile
fa tsy Colombo ety nanao ankety fa Jehova nanao ankety. Zany hoe zany zareo atao mampanatsoana eo anoloan'ny Josoa sy eo anoloan'ny Jehova daholo ny olona. Dia eo Jehova tena io tazomy ireo foko io. Anatin'io foko ireo ao anatin'io foko io misy fianakaviana. Dia mijanona indray ny fianakaviana. Ao anatin'io fianakaviana indray misy olona anankiray. Dia zay voatazona farany eo. Malamasina ny tenanareo miomana eo amin'Andriamanitra. Enjany zany andalo ankety zany nefa Andriamanitra ny eo Andriamanitra ny enquêteur. Izy any amin'ny farany misy vao ampiseho amin'ny marina zay mihitsy. Tena indray ianao tsy mahafantatra mihitsy ity le olona tena diso. Mahafinaritra. Mahafinaritra ke mijery an'ireny, tsy afaka mijery an'ireny film ireny. Ireny nga moa misy tsisy zavatra marina le mampiasa saina be. Rehefa malalaka tsika dia miara-mijery Colombo. Sa ahoana? Dia izao. Hiditra amin'ny enquête zany androany Jehova sy Josoa. Ampangovotra. Raha tsy nanao ninina moa ianao, inona ho ny ampangovotra? Fa raha nanao zavatra kely, dia izy koa mila manam-paharetana mijery azy, mararaka teny mampionona. Any amin'ny farany mihitsy io vao fantatra. Le vadiny ihany matetika, le vadiny ihany no mahafinaritra mihitsy le olona le mamono. Saina be mihitsy mamboatra an'ilay zavatra rehetrarehetra fa tonga ny misaina noho izy. Zay tena mahafinaritra be amin'ilay izy. Alleloia. Ndao jery tsika, jery an'izay tsika toja. Amboarintsika anaty programme rehefa midéjeune tsika dia jery an'izay tsy maninona. Manao fiderana aloka. Amin'ny fotoana manaraka tsika afaka mijery an'izay. Dia ny fomaraina Josoa, 5:20 tsika izao dia nampanatona ny Israely araka ny firenena avy. Any firenena Joda no nitanana. Tao amin'ilay firenena zany misy ny firenena Israely, misy ny firenena Joda. Dia ozy Jehova ao anatin'ny firenena Joda ao misy tsy milamina ao. Dia afaka aloha ny Israely. Tsika, alleloia. Tsara ke ho afaka io Fa ianao zany ao anatin'ilay hoe firenena amin'ireo dia tsy milamina foana aloha ianao. Dia ny firenena Joda no nitanana. Monsieur j'adore azafady. Dia tapaka. Dia nitondra ireo fokony Joda izy. Ka ny fianakaviana tao anatin'ilay fokony zany tao anatin'ilay firenena Joda dia fokony Joda ihany koa voatazona. Ary tao anatin'ny fokony Joda dia ny fianakaviany Zera no nitazona, tazomana. Dia nampanatina fianakaviany Zera izy. Efa fianakaviana afaka daholo ny olona. Fa ao fianakaviany Zera ao misy tsy milamina. Ary fianakaviany Zera no nitanana. Dia nampanatina fianakaviany Zera indray isam-batan'olona izy ka Zabdi no nitanana. Ary nampanatina ny ankonany metery any zany metery any ary tsy maintsy hita io dia Zabdi no nitanana. Nampanatina ny ankonany ny olona ratsirairay izy ka Akana zanaky Karmi, zanaky Abdi, zanaky Zera avy amin'ny fireneny Joda no nitanana. Olona ray ny ilainy eo. Izy ary le olona ray tsy milamina. Akana. Le olo Josoa tamin'ny Akana, anaka, masiny ianao. Meo voninahitra Jehova Andriamanitry ny Israely. Ka mitsora aminy. Ary lazao amiko ankehitriny izay nataonao. Aza feninao aza. Tsy maintsy milaza ny marina nge rehefa tratrany ankety. Tsy maintsy ilaza ny marina nge rehefa tratrany ankety, rehefa tratra farany eo Misy ten'Andriamanitra zay amin'ny boky Obolana. Obolana 20:20. Ny ten'Andriamanitra hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindrapo. Izay manafina ny fahotany dia tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no mahazo famindrapo. Mbola misy teny koa ny amin'ny Levitikosy 5:20. Levitikosy 5:20. Fa raha hiaiky ny elony izy sy ny eloko ny razany dia ny fahadsoana izay nandosony tamiko tamin'ny nanoelany ahy ary za kosa namely azy
ka mitondra azo any amin'ny tany fahavalony. Raha ehitra amin'izany ny fony tsy voafora ary hanonitra ny amin'ny heriny izy dia ho tsarovako ny fanekeko tamin'ny Jakoba sy ny fanekeko tamin'ny Isaka ary ny fanekeko tamin'ny Abrahama, ary ho tsarovako koa ny tany ary ny tany nilozan'ny olona ka hanonitra ny sabatany ary mitoy ny olona hanonitra ny amin'ny heriny satria nandany fitsipiko izy ary ala ny fanahiny ditiko. Eto zany dia miteny le tenin'Andriamanitra roa nitenentsika teo hoe raha ohatra manao ratsy ka tsy manafina an'iny fa tonga dia mandeha mitsotra, tonga dia mahazo famindrapo. Fa ny problème iakana efa après enquête, tsy maintsy hitsotra ny marina ihany. Zay nge le olana. Raha ny teny Andriamanitra ry Adamo aiza ianao? Tsy hoe Adama tsy hitan'Andriamanitra, fa ny dikany hoe Adama to dia tsory amin'ny fotsiny marina fa inona aiza ianao na ninona ianao ny afina. Hitako nge ny zavatra nataonao e, fa ilenao miteny mihitsy. Zay manafina amin'ny fahotany tsy mino fa zay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindrapo. Zany hoe teto zany ny zavatra nataony Akana, zavatra ratsy. Inona nataony? Zao fa vakitsika ny zavatra nataony andiny faharoapolo. Ary Akana namaly an'i Josua hoe eny tokoa izany nanota tamin'i Jehovah Andriamanitry Israely. Efa tsy nitsotra intsony zany satria efa tratra, tsy mitovy zay Niny atao eny tsotra voavoaka vao Jeriko nitondra an'ireny dia nanenina dia vonina ela tamin'izy dia nandeha nitsotra. Dia tena hoe za nge tompoko nanao an'ilay izy. Afo zay. Fa ity efa après enquête. Za maniry tsy hotratra ny enquête ianao. Za maniry tsika rehetra tsy hotratra ny enquête. Fa raha après enquête tsika vao hitsotra, meriko tsika. Fa raha vao amin'ny enquête isika no avy azakazaka hitsotra, vao velany eloko tsika. Ary tsika le miazakazaka mitsotra io vonina nary an'ilay fahotana fa tsy hoe mitsotra fotsiny sady entina ihany Zay zany tsara fantatritsika. Andriamanitra tsy maintsy ampanao enquête. Ary Andriamanitra tena mahavita enquête. Ary Andriamanitra mijery tsy maintsy voasivana eo, tsy maintsy mivoaka eo ny marina. Eno izy izy, izany nanota tamin'i Jehovah. Andiny vaika ambin'ny folo, nahita kapoty tsara avy any amin'ny Babilôna sy sekely volafotsy roanjato, ary anjam-bolamena lanja sekely 50 tamin'ny babo, dia nitsiriritra an'ireny akanaka, ary indreo voafinao ambanin'ny tany ao amin'ilay akoreny, ary ny volafotsy ao ambaniny. Andriamanitra efa niteny aza maka na inona ao an-Jeriko nareo fa voahozina ny zavatra. Any amin'ny Genesis Josua 5:5 zany. Kanefa mitandrema kosa nareo ny amin'ny zavatra voazina, fa andao manolotra zavatra voazina nareo, nefa maka ny zavatra voazina kosa ka mahatonga ny tobin'i Israely ho voazina ary mampidi-doza aminy. Fa ny volafotsy sy ny volamena rehetra ary ny fanakavarana sy ny vy dia masina ho an'i Jehovah, atao amin'ny rakitry Jehovah ireny. Tandremo izy izy efa nitenen'i Jehovah tany keravany fa ho voazina raha maka an'io dia inona le ozina? Resy eo anoloan'ny fahavalo rehetra. Ozina nge zany. Ozina nge ravana zany hoe ianao zay fahavalo mandalo mba resy anao daholo. Mandalo ny valana retina dia eny ianao. Mandalo ny problème dia eny ianao. Misy zavatra mitranga eo amin'ny fiarahamonina dia ianao foana ny tratra, ianao foana. Misy alika ray manaikitra eo an-tanàna, mimponina arivo fa ianao rery voakaikitra. Ozina nge zany. Izy le mpira malaza be marary iny hoe ity areto izy olona ray eo amin'ny 1 million mitratra n'ity olona ity aretiko ity. Dia izy irery zany olona ao anatin'ny olona 1 million zany izy irery mitratra. Ozina nge zany. Aika izy naka tamin'ireo. Tsy naharitra. Andriamanitra dia aza maka fa izy nitsiriritra dia naka. Fitiavam-bola, fitiavan-karena. Dia nirekolona Josua ka niazakazaka nakany amin'ilay ireo ary indro voavy natao amin'ilay any anatin'ilay ny zavatra ary ny volafotsy tao ambaniny. Dia nalay ny avy tao aminy ireny tamin'ilay ireny ka nitiny teo amin'ny Josua sy ny zanak'Israely rehetra ary napetrany teo anatrehan'i Jehovah. Marina, voamarina zany ilay izy. Dia nalain'i Josua sy ny Israely rehetra Akana zanak'Zera ary volafotsy sy ny kapoty sy ny anjam-bolamena sy ny ary ny zanany lahy sy ny zanany vavy ary ny ombony sy ny borikiny sy ny ondriny amanosiny ary ny lainy mba amin'izay rehetra mety ho azy dia nehetony andoha sahakory ireny. Anoa Josua andray ny loza nampidirinao taminay mba hahatonga loza aminao koa any Jehovah anio. Dia nitora-batazy ny Israely rehetra ary nandory ireny tamin'ny afo sady nanangom-bato teo amboniny. Dia nanao atontam-bato lehibe anarona azy mandraiky androany
ary Jehova dia ny olona tamin'ny fahatezerany rehetra. Izany no nanaovana anaran'izany toeran'izany hoe mandraiky andrany hoe loasa akora na hoe fampidiran-doza. Eto izany dia izao olona ray nampidi-doza ho an'ny firenena rehetrarehetra. Ny olona namasy tena, ny olona nivavaka, i Josoa koa ny tena nivavaka, fa i Josoa matory resy ny miaramila ny Josoa koa izany resy. Aika ry havana, ao anatina fikambanana anankiray, anatina fiangonana anankiray, anatina fiarahamonina anankiray, anaty foko anankiray, anaty firenena anankiray, raha misy olona anankiray mampidi-doza dia midi-doza. Satria izao Jehova rehefa tezitra tadidio fa misy lalàna rehefa ny ankizy tsy ampy taona manao zavatra tsy mety dia indray aman-dreny no responsable. Rehefa misy zavatra tsy mety ataon'ny olona ao amin'ny gropy dia ny mpitarika mahita ny anjarany eo amin'Andriamanitra. Tsisy fotony Josoa zany, nefa Josoa nafoy miaramila enina amby telopolo. Tsy miaramila ny akany ireo fa miaramila ny Josoa ireo enina amby telopolo maty ireo. Ny fahafahambaraka tsy ho an'ny akana fa fahafahambaraka ho an'ny Josoa. Tsy akana nandritra ny fitafiana fa i Josoa. Ravana. Dia teny aminao androany. Andao avoakantsika ny ivelany akana. Iza ny akana? Ny fahotana zany. Ny fahotana ny fahavalon'Andriamanitra. Tsy olona. Tsy olona. Tsika tsy hamoaka olona fa tsika hamoaka fahotana. Afinaritra ny toten'ny Ranabavy Rozimina indray andro izay. Tao anatin'ny vavaka iraisam-pirenena hoe Ranabavy Rozimina. Finaritra be anany nisy tenin'Andriamanitra kely zarainy momba ny boka. Boka moa izy Rozimina hoe ny boka ozy izy navoaka teny ivelan'ny tanàna dia izy izy tsy izangy izy ravana ireo boka ireo fa fahotantsika. Aleloia. Ka tsika koa androany hiakana tsy vatan'olombelona io. Hiakana tsy hoe olona ao amin'ny gropy io. Fa hiakana dia fahotana izay manalavitra antsika amin'Andriamanitra mahatonga ozina, mahatonga ny zanak'Israely vao ozina. Mety ao an-tokantranonao misy akana tokony avoakanao ry havana. Fa maninona ianao ny resy foana ianao manoloana ny olana rehetrarehetra, tsisy vahaolana mihitsy anao fa olana foana. Fa maninona? Satria vao ozina. Satria ao hiakana. Ary misy amintsika koa hoe miompy akana mihitsy, fantatsika mihitsy efa io hiakana fa mbola tsy fotsika ihany. Ny Josoa tonga dia naresan'ny fepetra. Navoaka ny tany an-tanàna dia nitorahany vato. Vita izay ny zavatra tena nafinaritra, ny olona tamin'ny fahatezerany Jehova. Ny olona tamin'ny fahatezerany Jehova, tsy tezitra intsony Jehova. Inona moa zany rehefa tsy tezitra Jehova, inona zava-mitranga? Miverina amin'ilay tsodrano tamin'ny voalohany, tsisy ajanony eo dia jerenao ny Josoa toko fahavalo. Tonga dia izao ny zavatra nitranga. Ny nahafahan'ny Israely any Ai sy Betela. Tonga dia tout de suite après an'io taorian'ilay défaite, taorian'ilay faharesena zany miverina teo amin'ilay tany naharesena. Tonga dia nandresy an'izay ary tonga dia anankiroa mihitsy. Tonga dia Ai sy Betela ny ray natambany. Halleloia. Satria maninona? Ny olona tamin'ny fahatezerana nomporofon'Andriamanitra. Fa ianao inge raha mandalo azy ianao androany. Ianao inge raha mandalo aza dia variana fotsiny miaino ny mila ny mahatezatra tompo. Fa ao ambadika izay dinio. Fa sao dia Andriamanitra miteny io. Raha Andriamanitra miteny io dia teteny aminao ndana jereo Jehova. Ndana tena jereo izay tokony atao. Amen. Vao ny olona tamin'ny fahatezerana Jehova tonga dia Ai sy Betela aloha tonga. Jereo ianao jereo daholo amin'izay tsy resy intsony Josoa taorianan'io. Eritrereto fa tonga dia ny Gibeonita tonga dia natao dia mody manao hevitra fotsiny tsy nanana. Any amin'ny Josoa toko fahafolo dia aoriana zany nandresen'ny Israely mpanjaka 10,000 sy nahazoany Kanana atsimo rehetra. Tonga dia mpanjaka tonga dia natambatambatra daholo amin'izay. Natambatambatra daholo amin'izay. Satria nahoana? Natambatambatra daholo amin'izay satria ny olona tamin'ny fahatezerany Jehova. Teny aminao androany dia avako malalako. Maninona ianao ny resy androany?
nefa ianao tsy tokony ho resy maniny ianao ny tratrana fahampitehana androany nefa nge ianao tsy zatra n'izany de teny aminao androany hoe sao de mba efa Andriamanitra miteny aminao io andao na de mafy azy andao tsika riavana andao hiakana andao to rahantsika vaty akana andao to rahantsika vaty akana satria avy eo aminy eo daholy no netomboan'ny ozona de jereo ny fiainanao ataon'olona fimeza fa ngana raha tsy hoe olona mivavaka be manina reo tratran'izao ka tsika mivavaka fa tsika sy nandevitra tsika nandevitra tamin'ny akana Jesosy tsy mandevitra amin'ny akana tiako ianao ho lasa lavitra tiako ianao tsy ho ataon'olona fimehezana fa tena tiako ianao ho tahin'ny tonga tiako ianao ho tonga any amin'ny tanjony irina ry avana andao iaiko eo anatry an'Andriamanitra zay manafina fahotany dia tsy ambinina ozy ny ten'Andriamanitra fa zay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrapa hivavaka tsika amin'izao fotoana izao raha hivavaka tsika dia tehiteny aminao hoe mivavaha ianao androany zao mihitsy ianao tsy miandro anketintsika ho araka ny teniko teo fa zao mihitsy tsika dia andeha anatin'Andriamanitra Andriamanitra tsy hanafina ny fahotako aminao za teo ambinina fa za te hitsotra ao anatrehanao dia hafoy azy satria ilaiko ny famindraponao hivavaka tsika dia anao hiditra tsika ao aorianan'izay izay tsika dia hiditra eto ny solontenan'ny groupe izay maharesy anankiroa hanao vavaka amararantsika ny fotoana amaraparantsika ny fotoana androany alleloia voarainao ny afatra tsy misy fizarana fahatsapana ntsony moa tsika rehefa sabata paraty zany dia misy fizarana fahatsapana teto nahalala hoe voarainao hoe ny afatra fa mino fa voarainao ny afatra hivavaka tsika amin'izao fotoana izao amen Jesosy misotranao zay Jesosy malala ny amin'ity fotoanandroany ity nafahana indray alleloia misaotranao zay Jehovahandriamanitra satria tena no tahinao zay indrotsika tapaka ny fandarana fa misaotra Andriamanitra fa tsy navelanao tapaka nombanay ianao satria riavana malala sarobidy izany toroteny zany fantatr'Andriamanitra fa